Taorian'ny firotsahany orana tato anatin'ny andro vitsy, toerana maro no nahitana fiakaran'ny rano. Antony voalohany amin'izany fa tsetseman'ireo lakan-drano madinika eny anivon'ny fiarahamonina no ny fako mivarinany. Amin'ireo lakan-drano lehibe ohatra mandina ny 1 metatra toratelo isan'andro ny fako voaroaka ny APIPA teto Antananarivo. Saika ahitana fako avokoa ny ankamaroan'ny sisina tatatra ireny na madinika na vaventy. Le mahatonga le faky aty zao de le miakatra ny lodisia de le olona tsisy baka ordira fako arin'olona eny amin'izao hitanareo zao hito eto amin'ny tatatra eto zao fako be fako lo misy manary any lo fa le zao fa aty aminay efa misy an'le tetikasa kosa lo mba hoe fako sasany lo mba alain'le RFD reny de mba mandoa 5000 isam-bolana de ny sasany moa very hitanao amin'izao. Nambarany teo anivon'ny APIPA fa hatreto tsy atahorana ny ahavon'ny rano amin'ny renirano Kopa, Sisaony, Andromba ary Mamba raha ny 2020, 2020 ary androany 3 Novambra 2024 saika ambany noho ny refy mety hiteraka lozany refy amin'ireo renirano ireo. Izany hoe ho an'ny renirano Kopa amin'ny Anosy iny ohatra nandritra ny 3 andro io mihiba latsaka 4.10 hatramin'ny mihiba 4.30 metatra ny avon'ny rano sy orana raha toka 3 metatra vao miatra ny fanairana loza manambana amin'ny loko mavo ary 4.10 metatra ny fanairana loza amin'ny tatao na loko mena. Ho an'ny Bevomanga amin'ny Kopindy 5.20 metatra, 4.70 metatra ary ho an'ny Androany 5.70 metatra ny avon'ny rano sy orana raha toka 4 metatra ny fanairana loza manambana 4.10 metatra ny fanairana loza amin'ny tatao. Ho any ampitatafika amin'ny renirano Sisaony kosa tato anatin'ny 3 andro 2.2 metatra ny farany amboniny tamin'ny avon'ny rano sy orana raha toka 2.10 metatra no miatra ny fanairana loza manambana ary 3.10 metatra ny fanairana loza amin'ny tatao. Afana miatrika ny fahavaratra na mafisy APIPA ny fandraisana fepetra isorohana ny fiakaran'ny rano. Fa ny rano izay arahany maso araka ny tenenina teo dia Kopa, Sisaony, Andromba ary Mamba. Raha nireo fiakaran'ireo ranondreo dia mbola tena hoe ambany dia ambany izy amin'izao fotoana izao. Fa ny ankabeazan'ny rano miakatra sy izay hitantsika hoe mety misy rano miandrona dia aty amin'ny faritra voatanàna aty any amin'izay faritra izay misy ifandraisany be indrindra amin'ny fomba mampanao amin'ny mponina dia ny fandefasana ny fako anaty tatatra zany. Izay ny tena mitaritra ataoko hoe asa andavanandro ny APIPA ny tatatra anankitelo lehibe. Isan'andro san'andro ny APIPA manatanteraka asa fanadiovana amin'ireo faritra ireo fa io ilay mampalahelo araka ny tenenina teo ataon'ny olona toerana fanariana fako ny tatatra dia izay no manohatohana ny fikoriana ny rano amin'ireny tatatra ireny. Tsara marihana amintsika koa nefany fa ny tatatra raha tamin'izay rotsakorana ny latsaka teo izay dia efa vonona andray amin'ireny rotsakorana ireny fa ilay tatatra tenantenany anaty tanàna no misy fahatsetsenany dia tsy tafavoakany amin'ilay tatatra lehibe izay andriketanay ny rano. Nanaitra ny rehetra ihany koa izy ireo samy andray andraikitra. Paikady moa izany dia manohy ary manamafy ny asa atao fa raha teo ihany koa manentana izahay. Araka ny teneniko teo hoe tatatra lehibe anankitelo ireo no tena andraikitray ny fanadiovana anazy fa manomboka miditra any amin'ilay atenantenany tatatra any izahay amin'izao fotoana izao ary mifanatona amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny SMA amin'izay tatatra mety hoe tsy voakasika hatramin'izay. Mety hoe tsy andraikitry ny APIPA fa miditra izahay zany amin'izao fotoana izao mba tsy hitarika loza sanatria rehefa avy eo tsy fanatanterahana an'ilay asa manodidina ny tatatra lehibe anankitelo. Dia manentana raha teo ihany koa ny mponina mba tsy hanary fako any anatin'ny tatatra. Ankoatra ny fikodjana ny tatatra lehibe, misy ihany koa ny station de pompage entina mihezana ny fiakaran'ny rano io. Izan'izany ny station de pompage etsy anaty hazo, Isotry, Ampefilo, Ambodin'ny Sotry ary 67 hectares. Tsy aivina, 3 no ny fanometanana amin'ny fikojakojana ny tatatra eto Antananarivo. Ny APIPA no misahana ny tatatra lehibe, ny commune renivohitra Antananarivo sy ny SMA kosa no misahana ny tatatra amin'ny réseau secondaire sy tertiaire.